Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Fandarana arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo. Mivavaka fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy. Andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana. Mivavaka fiamenana. Sambatra izay volanino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lamban'avarako. Mialoha ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisainako ny teninao. Mivavaka fiamenana. Mivavaka fiamenana. Halleluja, dia amin'ny fifiriana lehibe indray lasa mba malalana anantsika amin'izao fotoana izao a. Dia falibindray tenako meno aminao eto androany ary dia manonona ny fitanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano sy mba tanora izay tonga miaraka aminay eto. Dia matoky simina fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Androany fa tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe tsika sendratsena koa natogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary raha tonga tiany ianao dia ararotiny fotoana fa hanao mbola mihaino tenin'Andriamanitra mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro efa mahaory izao. Dia tonga soa ianao ary maritatra amin'ny farany fahadin'ilay sasany eo ny raha antsika eto inoko fahadin'ilay sasany tena pahery anao mikakatra ny fonao amelona ny fanantenanao. Halleluja. Dia tena hoe salama nofonao raha sanatria tsy salamako ianao amin'izao fotoana izao. Amelona zavatra isy aloha naloha tsika hivavaka metraka ny fotoana tsika ampiretan'Andriamanitra. Andoha pasitsika tsika Maria Hortensine hitondra antsika anatin'ny fivavaka fanombohana anoloantsika ny fotoana. Rahanabavy Maria Hortensine anao ny fitenenana. Tahin Jesosy pasitera mianakavy tahin Jesosy atsika rehetra mpanaraka izao vavaka fiambenana izao. Mbola ihary vavaka atsika androantsika ny fotoana. Jehovah malalana eo mbola vary misaotra sy midera mangalaza anazy misaotra ana ny fitantananao anay sy ivelanao anay midralana izao alina manginana izao vavaka fiambenana izao Andriamanitra. Tsy nihery nataontsika zan'Andriamanitra fa nihery ny fanahy masina andeha tompo izay fitaova entina eto Andriamanitra raha kofondrana mahery sady ianao tapatapaka ny koneksiona tsirairay avy kofondrana mahery Andriamanitra ary mpanomponazy hitondra ny hafitra Andriamanitra sokafy ny vavahamityndriny lelany sy famelana belarina izay ataon'ny pastera tafitalonika ny foniny Andriamanitra ny riny tenina Andriamanitra ary mpanomponazy mangetahetiny mbola eny an-dalana dia mafaingiana ny diany mba hahafahana hiatrika izao vavaka fiambenana izao Andriamanitra. Ary mpanomponazy hitondra ny vavaka fiambenana Jesosy malala aoka mba hipaka amin'ny firenenana izay vavaka sandatrina eto Andriamanitra. Ny asan'ny devy sy satana dia tsy nanketsana mba hifana dia dina soroanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sabata izany. Tsy ambininy tena mba hifana eto amin'ny fandaharana anay eto Andriamanitra ny asan'ny devy vahoaka ny fanahy masina no anjaka eto aminay izao vavaka fiambenana izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery antera sy laza tolotra ho ana mandrakariva Andriamanitra. Halleluja. Amen.
Halleloia, mankasitraka ninanao a nanambavy Marie Hortensine dia fahasoavan'Andriamanitra ny momba anao a mahireza foana amin'ny asan'ny tompo a dia Jesosy hamaly fitianao. Halleloia. Dia arabaina ihany koa isika rehetra fandao aloha manonona tsodranotsika. Halleloia. Ny tsodranotsika ianao dia amin'ny bokin'i Isaia fa 7:20 dia ny andininy fa 7:20 fa 8:20 sy fa 7:20. Isaia 7:20 Isaia 57 andininy fa 8:20 sy fa 7:20 no tsodranotsika amin'ny androany ty rehefa hitantsika dia vakentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia fa 7:20 andininy fa 8:20 sy fa 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe efa nahita ny lalany a nefa sitrana azy ihany dia taridalana azy ka apodin'ny fiononana ho aminy sy ho amin'ny malahelo ao aminy. Dia izao izay mahary ny vokatry ny molotra fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky Jehovah ka dia ahasitrana azy a niza marary eto tafiditra eto androany dia andray an'izany tsodrano zany. Niza miaina anaty fikorotanana sy tsy manam-piadanana tonga eto androany dia andray amin'izany tsodrano zany. Hoy Jehovah Andriamanitra rehefa nahita ny lalany a ny tena marina amin'ity a hitan'ny Jehovah hoe tsy marina ihany le lalantsika. Hitan'ny Jehovah efa hitaka ozy ny lalany nefa zao hoe asitrana azy ihany. Tsara Jehovah efa hitan'izao ohatra ny tsy dia ny lamina fa izy Jehovah hoe asitrana azy ihany. Izary ny anasitrana andreo Jehovah, izary ny amin'ny fiadanana andreo Jehovah. Halleloia. Na ny lavitra na ny akaiky na nefa paketina ny voatonga androany arabaina ianareo a dia raisy ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Halleloia. Raisy zany tsodrano zany a ranabavy Verselina France, razana zo Sylvie Coety Mampionona France, razana zo Sylvie Coety Ricarac France, Itodino Eline France, ny ana Mainso Italie, Nathalie Marie Charline Madagascar, Itodino Eline France, Codanila Belgique, Iterandrena Solo Madagascar, Ricarac France, Nathalie Marie Charline Madagascar, Kadaka Malala France, Razanena Madagascar izy zao, Lovlitina France, Artisanat de Madagascar France, Bertsava Coety, Anglina Rena Solo France, Someva France, Nathalie Marie Charline efa tegny teo, Fabiolano Menjanary Coety, Marina Tiana Canada, Asany Apôstôly Madagascar, Asany Apôstôly Madagascar, Lazara Monika Dubai, Marie Hortensine Coety, Gilbert Lemonnier, zany hoe atsika ranabavy Janine izy. Halleluia, tonga sao ranabavy Janine fa alibe zay mahita anao a. Thierry Berthelot France, Marina Tiana Canada, mahita hatramin'ny farany ranabavy Janine, Gilbert Lemonnier moa zany a ny kantetiny. Halleluia. Itodino Eline France, Halleluia. Toy Jesosy mandrakizay Allemagne, toy Jesosy mandrakizay Allemagne, Someva France, efa nyteneniko teo daholo, Thierry Berthelot France, misaotra Zoki Itody. Halleluia. Mirarandre malala Allemagne, Anjasika Patitsy France. Halleluia. Fabiolano Menjanary Coety, Yama Coety, Jesosy Mpandresy Madagascar. Halleluia. Dia tahiny doktory tsika rehetrarehetra. Tonga fitsonava olombelona isika. Halleluia. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao a? Inona ny fahasoavan'Andriamanitra azonao izony? Izao kavibelanao dia izao tena ny ainana eny toriteny omaly. Halleluia. Tena nisitraka ny toriteny omaly zay tamin'ny fomba zay mahafinaritra be ny sehoan'ilay izy toritenitsika ireny matsy a. Raha misy tokony hisitraka andreo voalohany dia tsika reto. Ka ho anay manokana dia tena niasa tamin'ny fiainanay mihitsy, nitranga tamin'ny fiainanay androany mihitsy ny toriten'ny entotsika omaly, zay ny toriteny rehetra izy omaly. Halleluia. Dia fa manarakaraka an'izany a nisy toerana nalehako zany teo dia nijanona teo amin'ilay lalana ravina dia efa naka-parkina zany amin'ny sisin-dalana dia nisy tômôbila nijanona teo alohako dia mainka be ilay olona dia hoe amin'ilay distributeur zany to dia nivoaka izy to dia nidiny tômôbila lasa izy na dia fa vao mivoaka izy dia nietsika nihemotra ilay tômôbilany andeha hidona amin'ny tômôbila netiko. Halleloia. Dia tena sady ny klaksonina anazy ahako no nahemotry ny tômôbilako
dia izy tobilany mihemotra moramora izy zany a mba tsy hidonany dia ny akoho ny hemotro moramora nefa za tsy afaka mihemotra be satria aoriana ery alavolava ery alorina ery misy tomobile ihany ko sady miklaksona anazy a tena azy miverena mihemotra ihany ako mihemotra ihany mba tsy hidona satria raha midona ny tomobile dia mety misy fahasambalana sy ny sisa dia ny tena nafinaritra anahy le fotoana ny azaka zahany verina sy nanokatra ny tomobilany na nisy frein à main zany hemotra ihany koa sady mijeriny aoriana efa tena elikely zany elako amin'le tomobile aoriana koa tsy hidona nefa ny a fitapajanona raha fotoana ny anazy a mahay mandary ty Andriamanitra ty alleloia fotoana finga zany ravana malala tena aiky ny dona fa tena ny fotoana ny verenany azakazaka izy dia mivaino ny varavarana dia nysotomony frein mijanona tsara mihitsy izy za koa tsy maintsy mijanona sy efa hidona ihany koa le aorianao manjary lasa zany hoe mandona tomobilin'olona hoy za hoe mahery anao hoe Jehova tsy midona tsisy ninina nafinaritra ny zavatra iny zay ny tsoroka vombelona aminareo a ny fitahin'Andriamanitra tamin'ny asa mandraramo dia mangany fotsiny a iny dia efa fiainana isan'andro a tsara Jehova halleloia anjaranao ndray zao inona ny azonao ambara mandolo antsika iraba kely azay mbola tsy narabany marina tiana Kanada Jesosy mpandresy Madagasikara makasitraka ranavavy Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite itodiny Eline France Olomalaseny Madagasikara tonga soa alleluia tonga soa daholo tsika rehetrarehetra andao aritsika emira atotra fitiavana ampianareo tirity dia nareo indray afaka manoratra fidrona vavolombelona ao anatin'izay dia vakina alleloia ho vakina ny témoignage nareo rehefa avy eo ataovy mahafinaritra be alleloia ataovy le mandona tsara le mihitsy alleloia manomezantsika voninahitra an'le raintsika tiatsika ao an-danitra ao Jesosy Kristy le zokintsika mamitsika erana miarinena tonga soa Ingrid France Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite ndawary minofinaritra daholo
tenana Kaujuni anteri marube Saluku suhuna itenana Kausama jau niara kamina Jesus salawide wazuwa Tia Tia to Hallelujah. Sotra n'Andriamanitra ny amin'izany izany ho tahin'ny tompony isika tsirairay avy. Inona ary no nambaranareo tato androany? Hallelujah. Isika hamaky témoignage ary dia misaotra anareo sahady. Hallelujah. Alléluia. Oui, raha latojo hoe hoy anabavy mihaja hoe direct Jesosy niaro sy nitantana ny menakavy kely androany. Misaotra Jesosy nanome anay ny sakafo zaza. Misaotra Jesosy nanome anay hery sy fahasalamana raha nandalo tsy fahasalamana kely zany io dia mirahalo fahasalamana ho anay. Alléluia. Mirahalo fahasalamana ho anao raha anabavy mihaja. Alléluia. Ohatra latojo hoe ny tontolo androko androany dia isaorako an Jesosy fa nisy information ilaiko zay dia azoko androany dia direct Jesosy fa vita soamantsara ny asa aman-draharaha na dia somary betsabetsaka azy androany dia isaorako koa Jesosy niaro ilay menakavy kely sady nanome ny hanina sazy ho anay. Halleluia. Amen. Hoe nambabety misaotra an'Andriamanitra ny menakavy milamina ny tontolo androany fiarovana mahafinaritra ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Halleluia. Nambavina haleluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa natratra ty andro naterany androany ty vadiko. Misaotra azy koa fa nafinahitra ny tontolo andro vita ny lamina ny adidy sy ny andraikitra dia tafoana soamantsara ato an-trano indray izay menakavy kely dia raina ny ranomasina voninahitra ho azy iray. Amen. Ndomba irary sy ny vadiny ranabavitsika linatsika amin'ny tendro dia mpanao anniversaire dia tahina Andriamanitra hatrany any. Halleluia. Amen. Hoy someva hoe ranabavitsika someva hoe rainy Jesosy malala tompo zabata fa vita soamantsara ny tontolo andro nazo fahasalamana hatrany tsy nahay vaovao ratsy mbola mifankahita ato tokantrano izay menakavy tsara anao Jesosy malala. Halleluia. Amen. Halleluia. Ndao antsika hiditra amin'ny tenandrano. Misaotra anareo nanome voninahitra n'Andriamanitra. Misaotra anareo nanaiky atao fitaovana nanomezam-boninahitra ny Andriamanitsika afaka manomboka ny fandarana satria nisy sandratra ny Andriamanitsika. Halleluia. Ndao antsika hiditra amin'ny tenan'Andriamanitra. Ny tenan'Andriamanitra eto ny toriteny androany dia ranabavitsika kadaka. Halleluia. Izy nitondra ny tenan'Andriamanitra fa taloha maky fitondràna volombelona hoy ny Charline hoe direct loha nandava Jesosy malala amin'izay rehetra nataony taminay tamin'ny tontolo andro iny sy ny tantanany ahy ho tonga eto amin'izao fotoam-bavaka izao. Halleluia. Amen. Halleluia. Hoy ranabavy marina tiana hoe isaoran'Andriamanitra fa nisy rendez-vous tokony nalea androany tonga tany dia maty ny telefona kanefa atao daholo ny dossier dia rehefa avy eo hoy ilay secrétaire hoe mandehana mitady chargeur fa apetrako eto ny rendez-vous anao dia lasa nitady dia nahita chargeur mora be $5 dia any amin'ilay fivarotana fanena tany amin'ilay fivarotana fena tamin'ny couple gasy antitra zay andehandeha hono ireo dia afaka mba niteny gasy 10 minutes rehefa tonga tany amin'ny rendez-vous dia voaray soamantsara tsara Jesosy. Halleluia. Hoy sokerika hoe Halleluia. Dia raiko Jesosy any amin'ny fitantanana ny tontolo androko anao fa tena nilamina be sady nomeny tolotsaina tamin'ny asa rehetra natao ary nisy asa tsy atao zay nefa zaho mbola tsy nahita ide mihitsy anao azy fa voninahitro n'Andriamanitra fa ilay binômako nahita ilay ide
izay efa tao an-tsaiko no tao an-tsainy ihany koa. Amen. Fa misaotra azy mbola nomeny hery sy fahasalamana ary narovany tamin'ny ratsy rehetra. Halleluia. Amen. Hoy izoky lovely hoe direct Jesosy malama tontolo andronay androany velona nasoma tsara. Halleluia. Amen. Halleluia. Misaotra anareo misaotrany amin'ny fijoroana volombelona. Daholo isika hitravetrany amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny ranavavitsika kadaka dia vita moa ny toroteniny dia izaho mbola miala fa mbola hiveriny eto ny tena ka mila peratra ny tenin'Andriamanitra ao aorianan'izay. Nomba fikadaka anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetra, tahiny Jesosy pastera mianakavy ao dia falintsasa ry malala hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ny tsy arivatsiry havana. Tenin'Andriamanitra izay hozaraiko amintsika ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny lioka toko faharoa andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny telopolo. Lioka toko faharoa andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny roa ambin'ny telopolo. Rehefa hitantsika izany ry malala dia andovaka itsika aminaran'i Jesosy soramandy eo ambony inamoranan'i Jesosy sy nitondrana azy teo amin'ny tempoly. Arindro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady vavaka tsara izany lehilahy izany ka nianja ny fampionana ny Israely ary ny fanahy masina dia tao aminy ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy hita fahafatesana izy manjam-pahitan'i Kristy Tompo ary nentin'ny fanahy masina niditra teo an-kianjan'ny tempoly izy ary rehefa nampidiry ny ray aman-drenin'i Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba ny lalàna dia amin'ny zaza dia nitrotro azy izy ka niderin'Andriamanitra nanao hoe Tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra dia ny fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely ny olonao. Amen. Eto tsika ry havana dia jery ny tenin'Andriamanitra izay ahitantsika ty lehilahy izay niavaka atao hoe Simeona ty ry havana. Ny lohateny izay omentsika ny ty tenin'Andriamanitra ty moa ry havana dia niaonan'ny Simeona tamin'ny Jesosy zazakely tao an-tempoly. Amen. Ny eto ry havana dia mahita lehilahy izay miavaka tokoa tsika dia Simeona zany. Lehilahy nipetraka tao Jerosalema izy ary lehilahy tena nipetrahany fanahy masina izy. Zany hoe lehilahy zany hoe mahafantatra tsara ny lalàna sy ny mpaminana zany hoe ahazony tsara fa mbola ho isy Mesia izay andrasana izay nampanantenana nandritry ny fotoana maro azy. Amen. Efa ahazony tsara satria ny fanahy masina dia mitoetra ao aminy dia tsy maintsy nazavay ny fanahy masina taminy zany ry havana dia niandry fantatra io Simeona io. Simeona moa ry havana dia olona mivavaka izy. Amen. Nazavay ny fanahy masina taminy tsara misy tamin'ny Simeona fa ho isy io Mesia izay fahatongavana io Mesia io dia amonjy an'i Israely izay nambara eto hoe ny fampionana ny Israely izany hoe azo lazaina hoe mpahamonjy. Amen. Fa mbola misy teny fikasana mbola tsy tanteraka dia ny fahatongavan'ny Mesia ka niandry an'io Simeona dia tena niandry fantatra Simeona ry havana tena niandry izy ary fotoana maro misy ny andrasany an'izany mety hoe mety efa anitra misy azy izy ry havana fa niandry izy satria nambaran'ny fanahy masina taminy ry havana io teny fikasana nambaran'ny fanahy masina taminy nahazo teny fikasana izy ry havana fa tsy hahita fahafatesana misy ary tsy hikipiny misy ny mason'ny Simeona raha tsy hita ny masony izay famonjena izay nampanantenana ho an'ny zanak'Israely izany. Amen. Ary dia niandry izy an'izany fotoana izany. Amen. Inona moa ry havana ny lesona azontsika tsoana amin'izany ry havana. Eto ry havana dia Simeona dia mampianatra antsika ry havana. Mampianatra antsika hoe tena zava-dehibe ry havana malala ny fahaizana miandry. Ny fahaizantsika miandry ny fotoana amin'Andriamanitra izay efa nampanantenana antsika dia ny teny fikasana izany. Amen. Angamba ianao mety nahazo teny fikasana ry havana tamin'ny zavatra izay nahazo anao, mety hoe tamin'ny problème izay nahazo anao dia nahazo teny fikasana tamin'Andriamanitra ry havana. Fa eto ry havana Simeona dia miteny antsika ary tena mampianatra antsika hoe manana faharetana
Zany hoe mahaiza miady manala faharetana amin'Andriamanitra ry havana. Tsy atsika Andriamanitra ry havana. Iaro anao Andriamanitra, anohananao Andriamanitra, ao anatinao ny Andriamanitsika io ry havana. Amen. Indraindray aloha rehefa malala mety manontany tena hoe fa aiza ny teny fikasana zany ela loatsy zany ry havana. Eto ry havana, Simeona ry havana mampianatra antsika izy manjaisa ry havana, manala faharetana ry havana, fa ny teny fikasana amin'Andriamanitra ry havana dia ao amin'ny ihany no anatanteraka izany. Izy ry ihany ry havana ny tompony zao rehetra zao ry havana. Hainy Andriamanitra atao ny zavatra rehetra ry havana. Ny tadiavin'Andriamanitra aminao, ny tadiavin'Andriamanitra amintsika dia ananatsika io faharetana izay izay azontsika io, izay azahoantsika io teny fikasana io. Ka na inona toe zavatra misy aminao, mety hoe tena hoe mety hoe tena efa miady misy ianao, tena hoe efa tena maika aminao misy ny zavatra dia mety hoe marary misy ianao amin'izao fotoana izao, ary tena miandry fitsabony ianao, fa tena hoe miandry io teny fikasana io, teny fanantenana amin'Andriamanitra io, teny zavatra teneniko aminao ry havana dia hoe manana faharetana ry havana. Na izao fianjasantsika tory izao ry havana, mety ny olona rehetra ry hava malala matory, fa tsika eto kosa ry hava malala dia mbola miady miany tenin'Andriamanitra, manana miady zany hoe fampanantenana amin'Andriamanitra zany, manana faharetana izay azahoantsika tena fikasana amin'Andriamanitra ry havana. Faharetana nge zao ataontsika zao ry havana. Amen. Faharetana zao fihainontsika ny tenan'Andriamanitra zao, faharetana zao ataontsika zao miandry hoe miandry zao tenin'Andriamanitra, zay vao andeha atorontsika rehefa avy eo miandry. Faharetana nge zao ry havana. Amen. Ka na inona ny toe zavatra misy ry havana, na inona zavatra nampanantenan'Andriamanitra anao ry havana, dia manana faharetana ry hava malala. Fa ny teny fikasana ry havana dia tena be dehibe misy ny hoe, satria afaka tena be dehibe ny teny fikasana izay nampanantenan'Andriamanitra antsika ry havana. Anisan'izany ry havana dia tsika ry hava malala dia ho avy Jesosy amin'ny rahony lanitra, teny fampanantenana antsika nge zany. Anjay antsika ho avy hitondra antsika efa manana toerana tsirairay tsika ry hava malala. Teny fikasana zany ry havana, fampanantenana avy amin'Andriamanitra zany ry havana, izay eo avy amintsika ampaherezo ny fonao ry havana, azakivy ry havana, mijoroa ry havana, angatao misy ny fanahy masina ry havana hitoetra aminao, ohatran'izay nataony Simeona eto ry hava malala, mitoetra amin'ny fanahy masina ry havana. Fa io fanahy masina io ry havana mitarika atsika io ry havana, ary tena hoe mitarika atsika hanana faharetana io, ary manatoro ny lalina izay hoe andehanantsika io ry havana. Amen. Ary ny fanahy masina io ry havana dia ny famakianao, ny fihainonao ny tenin'Andriamanitra ry havana, dia efa teny efa fanahy masina azontsika zany ry hava malala, izay mitarika atsika ry havana. Mangata misy ry havana omeo fanahy masina za. Manana faharetana ry havana, manana fanontaniana mipetraka amintsika, mipetraka aminao dia izao hoe manana faharetana ve tsika miandry ny fotoanan'Andriamanitra. So dia taitaitra foana tsika ry havana dia lasa vahaolana n'izao tontolo izao indray no raisitsika. Ny tiako tenenina aminao dia izao ry havana, manana faharetana, fa Andriamanitra efa manana ny programmany ataony amintsika ry havana, efa manana plan ataony amintsika ny tsirairay avy Andriamanitra ry hava malala. Fa ny angatain'Andriamanitra amintsika ry havana malala dia manana faharetana ry havana, manjaisa miraiso Andriamanitra ry havana amin'ny fotoana rehetra izay fotoana rehetra eo amin'ny fiainanao ry hava malala. Fa ny fanantenana, ny amonjena, mino dia ny fanahy masina izay angatao hitarika anao ry havana. Amen. Rehefa tao amin'ny tempolo ry havana, rehefa nitariny fanahy masina ry hava malala Simeona ry havana nahitany Jesosy, dia tonga dia fantany ry havana hoe ity ilay Jesosy, ity ilay landiasana, ity ilay famonjena, ity ilay teny izay nampanantenan'Andriamanitra azy ry havana. Nideran'Andriamanitra izy ry havana, fa afaka andeha hody ampiadanana amin'izay ry hava malala, satria efa tonga ny teny fikasana, efa tonga ny teny fanampanantenana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny ry havana. Amen.
tonga dia fantany ry havana malala Jesosy, tonga dia fantany satria ny fanahy masina mipetraka ao aminy, ny fanahy masina ny manazava aminy, ny fanahy masina mitarika aminy. Io lay zaza izay amonjy zao tontolo zao, io lay zaza izay amonjy atsika rehetra, dia ilay Mesia izay nandrasana, izay teny fampanantenana izay nandrasana, izay teny nampanantenana any Simeona ry havana. Diteran'Andriamanitra Simeona ry havana eto afaka mandeha mpiadanina amin'izay aho, afaka mikipy ny masony hiala amin'ity tany ity amin'izay, satria efa hitako ty famonjena, izay ny hoe efa hitan'ilay Jesosy amonjy zao tontolo zao. Amen. Io le fotoana n'Andriamanitra, io le teny fikasana izay resahany fanahy masina taminy. Ka eto ry havana dia miteny amintsika ry havana malala, ny lesona izay hoe tena azo raisitsika eto ry havana. Tsy maintsy mandeha amin'ny fitarian'ny fanahy masina isika ry havana malala, raha te hahita ny fanatanterahany io teny fikasana io ry havana ao amin'Andriamanitra io. Averiko, tsy maintsy mandeha amin'ny fitarian'ny fanahy masina tsika ry havana malala, raha te hita ny fanatanterahany io teny fikasana io. Amen. Fa Andriamanitra ry havana efa manana plan aminao, efa manana plan amiko ry havana malala, ny anatanterahana izany tenin'Andriamanitra, izany teny fikasana izay fanampanantenantsika izany ry havana. Fa ny zavatra ataontsika ry havana dia mianohan'Andriamanitra ry havana, asa mivilivily ry havana, mandehana ry havana pahamarinana ry havana, ary manana faharetana ry havana malala. Fa Andriamanitra dia tsy maintsy manatanteraka ny zavatra efa nampanantenanantsika ry havana malala. Mety hoe mbola tsy mivaly aminao zany androany, mety hoe mbola tsy azonao zany plan izay fanemen'Andriamanitra anao zany, fa ny zavatra fataro ry havana malala, fa tsy maintsy ho tonga zany, ary tsy maintsy ho tanterahana izay efa nampanantanterahany antsika, efa nampanandrasany antsika ry havana malala. Amen. Tianao Andriamanitra, tiantsika ry havana Andriamanitra. Ary efa manomana zavatra maro atsika izy, efa manana teny fikasana ho atsika Andriamanitra ry havana, dia ny zavatra ataontsika ry havana malala, dia io fanarahantsika io plan'Andriamanitra io ry havana, fa tsy plan zao tontolo zao ry havana malala ny dia ho raintsika. Mandehana amin'ny fitarian'ny fanahy masina ry havana, mangatà misy ry havana malala, hoe omeo ny fanahy masina aho, hitoetra ao amiko ny fanahy masina, hitoetra ao aminao ny fanahy masina ry havana malala, fa tsy zao tontolo zao ry havana malala. Eto ry havana malala dia nideran'Andriamanitra Simeona ry havana, dia tery izy ry havana, ary mbola ny fanahy masina foana koa ry havana nampianatra no nampiteny amin'ny Simeona eto ry havana malala, manatanteraka ny zavatra rehetra izay rehefa nandrasany Simeona ry havana. Dia mahafaka moa dia mpiadanina amin'izay Simeona, satria dia efa tanteraka daholo an'izao rehetra izao, satria dia ary mety manontany azy alao ry havana hoe fa inona ty herin'ny zaza ty. Dia io lay zanak'Andriamanitra, io lay tenin'Andriamanitra izay efa nampanantenana anao, io lay amonjy antsika, io lay Andriamanitra antsika izay nangala endriky ny olombelona, izay Andriamanitra mamirapiratra. Amen. Hitondra fahazavana amin'izao tontolo izao. Ozy Jesosy hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao, izay miaraka amiko tsy handeha amin'ny maizina fa fahazavana aina. Amen. Aza miraparapa ao anatin'ny aizina ry havana, manatona fahazavana ry havana, fa miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsika io ry havana, dia fahazavana ny azontsika amin'io ry havana. Ka eto ry havana dia miteny amintsika izay maheno izao tenin'Andriamanitra izao ry havana, manana faharetana ry havana, mangatà misy ianao hitoetra aminao ny fanahy masina, ka ny fahazoanao fanahy masina izany ry havana dia ny fenonao ny tenin'Andriamanitra ry havana malala, ny famakinao ny tenin'Andriamanitra ry havana dia hitoetra aminao ny fanahy masina ry havana malala. Manarany sitrapon'Andriamanitra ry havana, manarany ny fahazavana ry havana, fa miaraka amin'ny Jesosy ihany ry havana antsika mahazo fahazavana ry havana, fa izay miaraka aminy dia mahazo fahazavana mandrakizay ry havana. Tianao Jesosy efa nanomana plan antsika rehetrarehetra Andriamanitra, fa ny teny izay angatany amintsika ry havana, ny zavatra mba angatany amintsika amin'ny Andriamanitra ry havana malala, dia ny faharetantsika na amin'inona ry havana malala, ny fiarasantsika amin'Andriamanitra. Hotahiana izany teny izany ka soantsika tsirairay avy, dia omentsika n'Andriamanitra ny voninahitra, dia makasitraka indrindra pastera na ny mifitenenana. Alleluia. Amen.
Alleloia, mankasitraka ry zareo mba avy kataka tao anatin'izay tenin'Andriamanitra nentinao izay mahafinaritra be ary mampahery Jesosy ilay amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Luka toko faharoa 9:25 ka hatramin'ny 2:30 no netiny tamintsika teto amin'ity androany ity. Vakiko amin'ny anarana Jesosy manao hoe arindro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady bavaka tsara izany lehilahy zany ka niandry ny fampiononana ny Israely. Any ny fanamasina dia tao aminy. Rehefa nambara ny fanamasina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitan'ny Kristy ny tompo. Ary nentin'ny fanamasina niditra tao an-kianjan'ny tempoly izy. Rehefa nampidirin'ny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomban'ny lalàna amin'ny zaza dia nitrotro azy ka niteran'Andriamanitra ny hoe tompo ankehitriny ny fanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra dia fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Halleloia, amen. I Simeona zany dia hoy ny tenin'Andriamanitra lehilahy antitra sady marina no mpivavaka tsara. Ity lehilahy ty dia olona tsy mba nataon'Andriamanitra ambany zavatra. Ny dikany hoe Simeona moa raha adika dia ohatrohatran'izay manao hoe olona norarahian'Andriamanitra, olona tsy nataon'Andriamanitra tsinotsinona. Zay ny dikany hoe Simeona norarahiana, nasian'Andriamanitra attention, norarahian'Andriamanitra. Dia na dia tao anatin'ny fiainany tao efa nanomboka ny antitra izy nahazo teny fikasana tokoa izy. Ny teny fikasana dia izao, tsy maty izy raha tsy mahita an'i Jesosy. Tsy miala eto an-tany Simeona raha tsy mahita an'i Jesosy. Ny olona karakarain'Andriamanitra rehefa namalala, ny olona rarahian'Andriamanitra eto amin'ity tany ity dia ampifanenany amin'i Jesosy daholo. Alleluia. Ny zavatra nytenen'i Simeona teto niandra ny teny fikasana tokoa izy. Izy tsy natahotra ny amin'ny ainy fa niandra ny teny fikasana izy. Vao hita niditra avy any amin'izay Jesosy. Halleloia. Dia hozy izy manao nentin'ny ray aman-dreniny teo Jesosy. Nentin'ny ray aman-dreniny tao amin'ny tempoly ho atolotra. Itsika ny zaza rehefa teraka dia atolotra, tsy atao batisa fa atolotra. Atolotra ny zaza rehefa mbola kely fa mbola tsy atao batisa fa rehefa lehibe ny olona vao atao batisa. Tahaka an'i Jesosy efa 13 taona vao natao batisa satria ny olona mahay mibebaka, mahalala ny fahotana, mahalala ny dikan'ny batisa no atao batisa. Halleloia. Dia natolotra Jesosy. Vao niditra avy any Jesosy dia fantatry Simeona hoe ity ilay nandrasako. Halleloia. Tonga dia Simeona meo anahy. Eto aty trotroko. Halleloia. Nisy olona maro teo tsy Simeona rery ny antitra tao anatin'ny fiangonana. Tsy Simeona rery no olona afaka nanolotra zaza tao amin'ny tempoly. Fa i Simeona no efa nandray ny teny fikasana. I Simeona ilay norarahian'Andriamanitra. I Simeona ilay tsy nataon'Andriamanitra tsinotsinona. Izy mihitsy haingeno nampifanandrivian'Andriamanitra. Tsy tamin'izy mbola natolo tany an-trano, tsy tamin'izy sendra nandeha tany an-tsena, fa amin'ny fotoana izy tao amin'ny tempoly no niditra Jesosy nentin'ny Josefa sy Maria. Halleloia. Tonga dia Simeona meo anahy. Ho anahy iny. Halleloia. Ho anahy iny hozy Simeona meo anahy. Ndraisiny amin'izay Jesosy dia nitrotro azy izy ny tenin'Andriamanitra dia niteran'Andriamanitra izy ka nanao hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra dia fahazavana ahazavan'ny firenena sady voninahitry ny Israely. Halleloia. Zao rehefa namalala ny hevitra izany dia izao. Efa nitrotro an'i Jesosy izy. Efa nahita ny tsara indrindra izy. Efa voarainy ny zavatra tsara indrindra. Voarainy ny kadô tsara indrindra azon'ny olona ray mandalo eto amin'ity zao tontolo izao ity raisiny.
dia izy afaka mody amin'izay aho. Halleloia. Jesosy rehefa namalala ny tsara indrindra, ny zavatra tsara indrindra afaka iseho amin'ny fiainan'ny olona ray mandalo eto tany dia ny mifanena amin'ny Jesosy, ny mandray an' Jesosy eo trotrony, ny mandray an' Jesosy eo am-pony ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Mety nisy zavatra be dia be mety voarainao teo amin'ny fiainanao nandalovanao a, fa za miteny anao androany ny tsara indrindra afaka iseho amin'ny fiainanao dia ifandraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ny fotoana mamy indrindra eo amin'ny fiainan'ny olona dia ny fotoana andraisana an' Jesosy. Alleloia. Ary zao ohatry ny tehite zany sy Simeona ampy sy efa vita zay fa tsy olana tsony. Alleloia. Tsy olana tsony raha maty, tsy olana tsony raha vita ny eto amin'ity tany ity. Zao nge raha malala inona moa ny alehantsika eto amin'ity tany ity? Tsy hikatsaka ny tsara sy ny mahafinaritra ve? Ny olona ray fo maraina parivan'ny andro, misy ary parain'ny andro, dia mivoaka ny trano isika hikatsaka ny mahafinaritra. Matoa isika miasa dia mba hanam-bola, dia afaka hipetraka amin'ny trano tsara, dia afaka hitaingina automobile tsara, dia afaka handeha vakansa, dia afaka handeha restaurant, afaka handeha amin'ny zavatra zay tiantsika mahafinaritra, ary tsisy olona tsy manana fanorinana. Anio moa zany hiaina zavatra tsara zany. Ny antony voantsika amin'ny trano, ny antony eretantsika tory, ny antony anarantsika rakizy anaovantsika devoir, ny antony tena fiafitsika ny ampiasana na dia fampahorin'ny patron dia inona? Mba hiaina zavatra tsara, ndray karama dia hanangom-bola dia mahangom-bola be dia afaka hanao zavatra. Zany daholo ny eritreritsika, ny ahita zavatra tsara foana. Ary mahita tsara tsika androany a dia tadiny tsara noho iny tsika rapitso a. Tsisy eritreritra mihitsy ny ratsy noho iny indray mba tiako rapitso, fa ny tsara noho iny a dia ny tsara noho iny a dia ny tsara noho iny foana. Alleloia. Zany efa miteny aminao fa mijanona eo amin'ny Jesosy ny fahatsarana. Jesosy zany ny tsara indrindra afaka ho hitantsika eto amin'ity tany ity. Zany hoe ny fihaonana, ny rencontre tsara indrindra miseho amin'ny fiainantsika eto amin'ity tany ity, ny réussite tena ngeza indrindra amin'ny fiainantsika eto amin'ity tany ity dia ny fihaonantsika, fifanenantsika amin'ny Jesosy. Simeona dia niteny an'izany. Alleloia. Ze tompo ankehitriny ny mpanofonao dia rehefa nao amin'ny fiadanana araka ny teninao fa ny mahazoka efa nahita tsy maninona tsony. Alleloia. Da rehefa misy fampisehoana, rehefa misy an'ireny fampisehoana reny a, ohatra misy artiste be dia be dia zay atao any amin'ny faraparany iny izy ny artiste tena malaza sy tena andrasan'ny olona zay. Raha iny alefanao voalohany indrindra mody ny olona. Fa rehefa zay taloha nanao zay mba nanao tarika kely, rehefa tarika zay tarika zavona ny tarika anay. Dia rehefa manao podium, rehefa le podium analakely reny dia tonga daholo misoratra anana daholo zay ary artiste kely tena tsisy mahalala ny anakely-trano reny dia mihirahira manao zay ataony daholo. Fa rehefa ny farany ariana voapotra hoe Njakatiana sy Pason Jacques tamin'izany, hoe vao mipotra hoe ny ripira tena malaza. Fa raha hoe tarika zavona ny alefanao amin'ny farany tsisy mijery intsony eo na ray ary. Fa mba nisy nijery ny tarika zavona satria zao ao aorianan'iny mbola ho avy hoe tarika raimbolanja. Alleloia. Ho avy hoe tarika kika tamin'izany. Alleloia. Zany hoe zao zany ny andrasantsika dia Jesosy. Ary ny olona anankiray mbola tsy nihaona tamin'i Jesosy eto amin'ity tany ity dia miodikodina mitady zava-tsoa. Mitanao mihitsy misy zavatra tsy ampy zany foana. Alleloia. Alleloia. Dia indray hoe ny tarika zavona. Fa ny olona ray amin'izay rehefa efa nahitany Jesosy izy, hozy izy Paoly, Filipianina toko voalohany andininy faha 1:20. Fa Kristy ny ampy haverovako ary fahafatesana ny azahoako tongony. Ohatry ny tehiteny Paoly aloha amin'izay maty fa tsy maninona intsony tsy efa nahitany Jesosy aho. Alleloia. Amen.
fa nahitan'i jesosy efa afaka mody am'izay ozy izy resy tena rehefa nahitan'i Jehovah Andriamanitra efa niainan'izany Jehovah Andriamanitra zany izy efa maty dia maty ozy koa Job na dia amono azy izy tsy maninona tsony fa fanahy izy alleloia anjara lovako sy kapokako dia David alleloia amen ozy izy le evangelista amerikanina vehivavy zay Jesosy za tsy manana ninina za tsy mba manateraka tsy nanana ninina tonga teto amin'ity tany tia tsy nanana ninina tsy mana-talenta tsy mahay mihira tsy manana fahaiza manao ninina fa zao niona taminao alleloia afaka nanolo tena ho anao dia nandray anao alleloia dia sambatra ozy izy alleloia ozy izy zao tonga teto izy tsy nanana ninina ny olona ingeo izy Jesosy teraka manana sambatra efa mandova don avy amin'ny fray aman-dreny mpiteny zava-maneno mahira ny zavatra miavaka eny aminy za ozy izy le evangelista vehivavy za Jesosy tsy mba nanana ninina fa zao Jesosy nanitanao ankehitriny tsy tsaroako tsony ny zavatra tsy nananako izy izy ndry efa zao antitra zao izy vao nahitanao Jesosy tsy tsaroako tsony ny zavatra tsy nananako fa azoko ny tsara indrindra alleloia amen ny olona ray ny fanena tamin'i Jesosy tsy problème antsony miala eto ary za koa teteny aminao ny miala eto dia tsy maintsy ataotsika fa katsao ny anananao an' Jesosy mialohan'ny alanao eto fa raha miala eto amin'ity tany tena efa manana an' Jesosy fifaliana ho anao miala eto fifaliana ho anao miala eto tadidiko foana hoa le hira anglisy anankiray zay hoe ny titran'le hira hoe anjely eo amin'ny efitrano fatoriana moa izy rehefa marary ny tsika rehefa hiala eto zany tsika hiala eto amin'ity tany eto efa na marary na efa antitra be dia ny efa manomboka hiala eto miala iny tsika dia ny fianakaviana izy mitomany fa le olona miala raha voavonjy dia efa faly izy dia miteny izy amin'ny olona mantiny izy hitanareo ve reo zay nisy fananatrika olona niala ina olona mpivavaka be dia mijery zavatra mijery ohatr' izy rehefa namarary dia viravoravo be mihitsy izy dia anao izy manana hitanao misy hoe regard vide dia ohatry manao regard vide be zany izy fa mitsika izy dia anao ekeko efa tsy hitany intsony efa mahita anjely izy manao an'iny hiala eto daholo tsika rehetrarehetra tsisy tsy hiala eto na mpanompo sampo na miliardera ole pastera anankiray rehefa nitoro teny na inona arenanao izy izy na inona volanao na inona voninahitrao dia zao lamba kely anankiray dia sac poubelle zay nomenanao dia finosina amin'iny ianao dia tsy tsarona ntsony ianao ninona voninahitrao ninona volanao ninona tsy misy ilana ny vatanao intsony fa zay andevenana niny aingana natao finosina lamba kely iny dia asiana sac poubelle ao izy dia zay ny aminao nizanizy ianao eto andro fa raha ohatra kosa ianao raha tsy manana an' Jesosy ianao mitomany ianao amin'izany fotoana zany hitomany ianao ho faty zany hitomany ny olona ray ho faty zany raha mahatsiaro hoe mbola tsy nitrotro an' Jesosy mbola tsy nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako nefa ho faty any raha tonga eto ianao androany alleloia tonga eto ianao androany dia za miteny anao manao hoe raiso dia trotroy ampidiro am-ponao alleloia dia tehirizo ao anatinao Jesosy raiso izy androany alleloia fa i Simeona nge rehefa namalala olona efa sady marina noho ny vavaka i Simeona nge rehefa namalala efa assureny azy no mandrakizay fa zao mbola oziany Jehovah Andriamanitra amin'ny anarany hoe rarahiny Jehovah alleloia dia Jehovah tsy averako hiala eto ianao raha tsy mahita an' Jesosy nefa efa Simeona ary zany fa izasy ianao tena tsy maintsy mila an' Jesosy tsika tena tsy maintsy mila an' Jesosy tsika amin'izao androm-piainantsika izao
raha hikatsaka zavatra ianao a Jesosy katsahana fa ny tsara indrindra ny voakatsaka ao, ny tsara indrindra no azonao assuré no avinao, tsy ho avinao hoe afaka 10 taona afaka 10 taona fa no avinao mandrakizay. Alleluia. Aveliko foana afaka tsy mandray an Jesosy ny olona, afaka manota ny olona, afaka miteny ratsy ny olona, afaka mihiratsiran'Andriamanitra no mbola velona ihany, ary mivavaka tsy mivavaka ny olona fa manao ratsy, tena manao ratsy, ravana malala, tena manao tsinitsinina an'Andriamanitra fa mbola velona ihany. Tsy aho-atsy forsentsika mivavaka. Ianao za mieritreritra hoe tsy vavaka hoe ay tsy maintsy mivavaka mba ho mba ety ny ataoko. Afaka mety ny ataonao na tsy mivavaka ary ianao. Tena teneniko anao zany. Androany ianao mandalo problème raha pitso anao mety mahita vahaolana amin'io ihany. Tsy zany ny ivavahana. Fa ny tena ivavahana ry havana malala dia le après an'ity fiainantsika ity. Alléluia. Ny teny fikasana ho an'ny i Simeona dia zao, tsy ho faty ianao raha tsy mahita an Jesosy. Asa matahotra. Ny dikan'izany ange dia zao hoe assuré no avy. Isika rehetrareto averiko ihany tsy mampatahotra an'izany ho faty zany. Tsy mampatahotra no faty satria na matahotra sika raha tsy matahotra ho faty foana ihany, fa tena farak'izay tsy mampatahotra raha azosika antoka fa nandray an Jesosy sika. Alléluia. Amen ry havana. Za teteny aminao androany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe andaotsika hivavaka, andaotsika handray an Jesosy. Miditra eo aminao taka ny andro tamin'ny andro Simeona niditra teo amin'ny tempoly, ny fanena tamin'ny Simeona tao amin'ny tempoly mihitsy, ny fatongavan'i Jesosy tao amin'ny tempoly. Dia mba tahaka ny ianao androany, mifanena aminao mety androany ianao vao tonga eto androany, mifanena amin'ny fatongavanao mijery an'izao fandarana izao mihitsy, ny anolorana anao an'i Jesosy androany. Raha tonga eto anao tsy zaraina vola, raha tonga eto anao tsy fampimehezana, raha tonga eto anao tsy hoe ampifalifaliana fotsiny, tonga eto anao tsy hoe holanina ny andronao na ho alaina ny volanao, fa tonga eto anao ampiaonina amin'ny Jesosy. Alléluia. Dia mihoana le izy hoy Simeona, meonako meo anaty troko. Alléluia. Meo anaty troko. Ino mihitsy ny andrasako teto, efa antitra be ako, ino ny andrasako teto Simeona, mety nitomany izy nomena azy amin'izay zao fihinona ange zao Jesosy zao. Hozy izy ny tena Andriamanitra dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nivavaka tamin'ny ranomasina Jehovah. Ankehitriny ny mpanomponao kanefa nao mifiadanaraka ny tenanao fa ny masoko. Halleluia. Efa nahita ny famonjena sady jereny kely Jesosy, efa nahita ny famonjenao. Halleluia. Izay nambaranao teo amin'ny firenena rehetra dia mifahazavana hazava amin'ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao ndry dia fihininy Jesosy. Tsy problème antsony avy raha hiala ety. Tsy raha ino na finosina inona izy na finosina ino, tsy raha ino tsony zany, tsy problème antsony zany. Ry havana, tsy problème antsony. Tsy olany Simeona antsony hoe ahoana ny lamba ina moa le kotofanina za, ina moa le firivitrana moa rehefa ry mamanay mahay be resaka lamba mena reny, za moa tsy mahay. Arodiny mihitsy ny olon-dehibe amin'ny lamba mena io ary anina atao amin'le farany le tena farany ambony le anina le ohatr' izao. Ina mo karazana lamba mena reny, misy lamba mena mihaja be zay, misy ohatr'le sarina ina moa le vividy reny, izy somary lafo be zay izy. Zany tsy raha ianao aza raha an'izany zay anaovana amin'ny fatinao any. Ny aty na ny fatiko ty rehefa any ariana any na ho atsipany anaty zordira tsy problème zany, tsy na ho alefa tsy fantatro. Ny zavatra fantatro dia zao ny fanahiko nandray an Jesosy. Afaka mody amin'izay aho. Ny vatantsika ange hijanona eto, na ho atao anaty fasana marbre io, na ho atao anaty fasambato, na ho atao anaty lavaka fotsiny, mitovy ihany zany. Tsy mareny ninona tsony io, tsy misy vidiny tsony io, fa le ao anaty le tsy mety maty, le fanahy, ino no mandray an Jesosy, ino no miona amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao.
dia mifamihana amin'ny Jesosy. Alleloia. Dia amin'izany fotoana izany izay nandray an'i Jesosy tsy problème intsony izany. Hozy izy ianao hoe masoko efa nita fa dia apotio amin'izay fa tsy maninona. Rehefa vita batisy ianao ao amin'i Jesosy ianao tsy mampaninona intsony ianao na lasa ary. Marina izy ny teniko hoe manozona koa ty ralarado tsy manozona zany fa tsy olana intsony tsika na lasa ary. Alleloia. Ary fifaliana zany. Ny endri-Paoly zany fifaliana ny tedavina mihitsy zany mba handehanana aingana any ry havana ary tsy mampatahotra zany. Hotahin'ny tompony antsika rehetra mino fa voarainao ny afatra. Raha androany ianao tonga teto nandray an'izany teny zany dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra mihitsy no nahatongavanao nahinao an'izany teto. Androany anjaranao no mitrotra an'i Jesosy. Anjaranao no mideran'Andriamanitra androany dia mitrotra an'i Jesosy. Halleloia. Dia teneneny masoko efa nahita. Halleloia. Afaka mody amin'izay aho. Halleloia. Iny ny kantoko rado akiradio raha misy aminareo mazoto. Halleloia. Izara-pahatsapana. Dia inona ary no azonareo ambara, inona no azonareo lazaina anjaranareo izao. Afaka miantso amin'ny messengerako izay izara-pahatsapana. Inona nakasika anareo dia inona no azonareo ambara, dia inona no azonareo lazaina dia anjaranareo ary izao. Menanareo ary ny micro Alleluia. Dia mba voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Dia miandry appel ary tsika. Izy ary no hiantso voalohany. Alleluia. Efa misy tafiditra ao. Alleluia. Andao ary antsika fitenena raha latozo hoe inona ny azonao ambara, raha latozo inona ny azonao lazaina, anao ny fitenena. Jesosy pastera dia misorabetsaka anareo mianadata amin'ny toriteny fa nakasika nampahery na velom-panantenana. Alleluia. Ny voalohany nakasika anahy aloha ilay tantara teo ilay hoe nalasa saina be marina ilay hoe na inona voninahitra ao na inona volanao na inona zavatra nananao dia lamba iray ny amonosana anao. Dia tena marina tokoa raha mpanankarena tagnina tsy hoe lamba enina izay amonosana azy na fito fa ohatry ny ray aby any marina. Malasa saina aloha tsy zany no tena important fa aleo Jesosy nakasika anako ilay tenin'ny pastera teo hoe ny zavatra tsara indrindra afaka azontsika fa raha tampony amin'ny fahatsarana dia Jesosy. Mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, mandray an'i Jesosy tena hoe ao anaty, tena finina tsara Jesosy, tena fikirina Jesosy. Dia izany no tsara indrindra afaka azontsika eto an-tany. Dia izay hoe tanàna tsara izany Jesosy. Alleluia. Rehefa ao anaty Jesosy dia tena tanàna tsara. Dia nakasika koa ny Simeona teo hoe ny raharahin'Andriamanitra izany no tiany anarany. Tena hoe nomena attention ndry mahafinaritra kely izany. Dia ny tenen'ny ranabavokataka anankiray koa nakasika anahy hoe angatao ny fanahy masina mba ao anatinao. Tena ilaina tokoa ny fanahy masina zany nampalala zavatra mahafinaritra be ohatr'izany na meteny fikasana na mitondra ny teny fikasana ho an'ny Simeona. Dia tena ilaina ny fanahy masina. Petain Jesosy daholo tsika rehetra. Alleluia. Mankasitraka riranao raha latojo tanàna izay fizarana fahatsapana mampe izay dia Andriamanitra manakrepasaovina ny maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasaovana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Indray antsika piditra olona fa manaraka indray ary izara fahatsapana manaraka. Alleluia. Raha efa indray ary navavitsika marina tena dia menazy fitenena inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina, anao ny fitenenana. Eo makasitraka pastera, makasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny androany fa mahafinaritra be. Tena nanamarika ahy androany teny zokadaka hoe isika mila maharitra amin'ny Jesosy eo amin'Andriamanitra izany hoy izy fa ary mila ny fanahy masina ataontsika ho guide fa tsy mandehandeha any amin'ny tenin'olona na tenin'izao tontolo izao. Tena ohatran'ny nanamarika anahy iny. Dia faharoa efa nitenen'i Sandro Tojo teo ihany moa ilay izy hoe ny tsika izany ho faty fa ny ara-panahintsika mila jerena ny lanjan'ny ara-panahy. Mety hoe
faniratsiran'Andriamanitra sy ny sisitsika ny olona izany fa ny tena important izany alohantsika ho faty dia mila vita batisa, mila mandray an'i Jesosy ny olona anankiray dia izay ny fiadanana tanteraka. Tsy matahotra intsony tsika izany, tsy matahotra no avy intsony rehefa ao anatin'i Jesosy. Ny fahafatesana tsy atahorantsika, ny fanahintsika izany ny zava-dehibe, mila votana io fa tsy ny zavatra rehetrarehetra izay eto an-tany no hisokontriavantsika. Dia tena nanamarika anahy koa ilay teny pastera hoe mety mahazavatra tsara be da be mihitsy ianao amin'ny fiainana. Fa Jesosy no tena tsara indrindra raisinao eto ambonin'ity tany ity. Ohatran'ny hoe misy banga foana izany tsika, ohatran'ny hoe mangetaheta foana tsika fa rehefa mahazo an'i Jesosy tsika dia feno tsara ny fiainantsika. Dia izay koa tena namarika indrindra. Dia farany tena farany sao dia ilay mandany fotoana ny tena nanamarika anahy koa ilay hoe ny fihaonana amin'i Jesosy izany ohatran'ny Simeona hoe niraisan'i Jesosy dia nijerena ohatran'ny hoe hita mihitsy ilay sarin'ilay izy. Dia tena zava-dehibe mihitsy io satria eto an-tany dia mahita an'ilay izy dia rehefa avy eo ohatran'ny hoe lasa misy an'ilay voninahitra, hitany ny hatsara tarehan'i Jesosy, hitany ny harena rehetrarehetra izany tonga dia efa adinony daholo dia efa afaka mandeha amin'izay dia mankasitraka indrindra pastera tahiny ny tompo. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranavavy Marina Tianata anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana anie hamaly fitianao mitombotsy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Mbola misy zara fahatsapana hafa manaraka ao ka raha ohatra efa andriary ranavavy Angina Rodriguez toy dia menanao avy hatrany ny fitenenana, inona ny azonao lazaina, inona ny azonao ambara. Alleluia, mankasitraka pastera name fitenenana dia manao fitanan' Jesosy amintsika rehetra. Dia mankasitraka anareo menadako tamin'ny tenan'Andriamanitra ny tena nakasika n'androany dia hoe ny zavatra tsara indrindra afaka miseho amin'ny fiainantsika izany dia ny mahita an'i Jesosy. Ary fotoana izao tena hoe fotoana izao tokony hitadiavana anazy dia andraisana anazy dia rehefa mahita Jesosy tsika dia mila raisina, kolokoloana, tehirizina tsara ho apo izy dia hoe ny olona anankiray rehefa mbola tsy mihaona tany Jesosy dia miodikodina fotsiny eto amin'ity tany ity mitady mikatsaka zavatra tsara hatrany. Dia ny tsara indrindra izany dia Jesosy ny gatrana dia tena hoe ho azy ireny ho avintsika dia ary indrindra koa ilay hoe mandrakizay. Dia era samy faty dia aloha tena hoe efa nandray anazy, efa nitrotro anazy dia izay tsika dia tsy hanatahotra tsika araka ilay tantarakely hoe tenin'ilay pastera iny izany dia hoe sakana ilay hoe rehefa miala tsika dia lamba kely fotsiny dia tsisy dikany izany na inona fari-pananantsika na inona fari-pahaizana dia rehefa maty dia tena hoe tsisy dikany fa hoe mainka any andevina n'iny ary fa ny tena zava-dehibe ilay fiainana mandrakizay dia ny itsika nandray an'i Jesosy dia nitrotro azy. Dia izay ny tena zava-dehibe dia ny olona koa izany tsika atao miditra amin'ny batisa amin'ny fibebahana. Izay ny tena nakasika pastera mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranavavy Angina Rodriguez tao anatin'izay vavaka fizarana fahatsapana mamy be izay. Mbola misy hafa ao alleluia, mbola misy zara fahatsapana hafa ao dia atao ampiantsika fitenenana avy hatrany ary raha ohatra ary ka efa ao ny ranavavitsika Erika dia atao ampiantsika azy avy hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana. Tain'i Jesosy pastera dia mankasitraka name fitenenana dia tain'i Jesosy koa tsika rehetra izay manaraka izao vavaka fiangonana sy indray dia mankasitraka anareo menadata amin'ny fitenenana fa tena hoe mampahevy foana sady mampirehatra indray mahafany mafy any mampitombo finoana sy fanantenana. Dia ny anahy tena nahakasika anahy ilay teny sokataka hoe isika mila mandeha am-pikarahan'ny masina raha te hahita ny teny fikasana sy nen'Andriamanitra ity dia mila manana faharetana ihany koa raha te handray ny teny fikasana io
Dia ny faharoa Jesosy dia tena hoe zavatra tsara indrindra mandalo ny fiainantsika zany tokony hoe izy zany faratapony indrindra inona zavatra tsara mandalo amin'ity izao tontolo izao ity dia tena hoe mbola ambany noho ny Jesosy. Dikan'izany zany dia tokony ho raisitsika zany Jesosy satria izy zany tena tsara indrindra amin'ny fiainantsika. Fihaonana tsara tokony ananatsika zany dia fananatsika ny Jesosy ao anatsika dia marobe ny olona no mbola mitady mitokodina amin'izao fiainana mandalo izao satria mbola tsy ao anatiny Jesosy, mbola tsy manana ny Jesosy izy. Fa mila mihitsy zany tsika raha te hanana tafavoaka amin'ny fiainana, raha te asure ny fiainantsika, indrindra ny fiainana mandrakizay moa zany tena itavantsika ny Jesosy ny vavantsika fa tsy hoe fiainana ety amin'izao tontolo izao ity. Satria ny olona na mivavaka izy na tsy mivavaka dia mety hanana foana izy mety hanankarena foana izy mety lamina amin'ny fiainana. Fa rehefa Jesosy nefa tsy ao anatin'ny olona anankiray dia tsy handova an'ilay fiainana mandrakizay mihitsy dia mila assurentsika zany zay alohan'ny elantsika ety amin'izao tontolo izao ity hoe manana ny Jesosy fetsika satria ny olona anankiray manana ny Jesosy dia tsy manana tahotra n'izany hoe fahafatesana izany satria efa tsisy dikany amin'ny intsony ny vatany satria ny olona tsirairay avy na manan-karena na tsy manan-karena dia samy mifaty daholo samy lamba anankiray ihany andevenana an'iny fa ny fananana ny Jesosy ao am-po zany no tena zava-dehibe dia mila raisitsika Jesosy mila trotrotsika ataontsika ao am-po Jesosy mialohan'ny elantsika ety amin'izao tontolo izao ity dia izay zany tena ilaina. Dia mankasitraka pastera amin'ny fitenena Jesosy. Halleluia, mamy be daholo ny fizarana fahatsapananareo, aiza daholo ny nahitanareo an'izany, tena mamy. Andriamanitra manankirefa-savana ny amaly fidianareo dia mitombosi sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Halleluia. Anao hira anankiray atsika dia aventsika hivavaka ao amin'ny firenena marina ny fotoana sahady. Halleluia. Azo hijery anao hira anankiray tsika. Iaratra tsika ty hira anankiray ty raha isy Jesosy. Halleluia. Dia menofinaritra dia hivavaka tsika amarina ny fotoana rehefa aveo sady hivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Halleluia. Seguirá
Alleloia. Misaotranao zay Jesosy malalo. Miterana anaranao masina zay Jesosy amin'ny fataterahana fotoana teto androany. Dia raha mandrakizay ny anaranao satria totosa teto indray ny fandarana. Dia ny fandarana zay tena mba mahaminay ity Jesosy malalo. Esoranay ny anaranao fa nandeha ny connexion tsy tapaka ny fandarana nentin'ny fitaovana rehetra voninahitra ny eo anao. Dia ta io Jesosy ny teny mba amoha fa za tena tia amponay tsirairay avy. Ta io Jesosy ny teny mba tsy ho voatsaingo ny vorona mpiazy fa mba tena amoha asianao ny asany anatin'ny tsirairay avy mba ho fiainana mandrakizay bibika ety anatinay. Dia misaotra ny amin'ny olona rehetra zay tonga teto androany. Mario manokana zay tonga teto Jesosy dia valio fitiavana, valio soa. Ianao amalina ny soa zay vitan'izy ireo, amalina ny sakrifisy sy ny fahavoizan-tena zay nataon'izy ireo fa nafohy toromaso, nafohy aina. Raha tonga teto izy ireo tamin'ity androany ity dia ianao anie amaly fity azy ireo fomba tsy takatry ny saina Jesosy. Androany Jesosy dia mivavaka ho an'ny fandarana hatrany zay. Mba tena hoe mbola ho tahinao foana, mbola hitohy foana. Dia ho azy ny efa korotandrotana mananontany amin'ny fatapahany mety fatapahany connexion sy ny sisa dia ianao ne mbola mba hitsindro zao fandarana kely na izao zay tsy misy afa-tsy en ligne nge Jesosy zay mahatoky anao. Misaotra Jesosy malalo. Dia raha laza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Alleluia. Amen. Ampanotsihana vavitsika Lovely amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Lovely, anao ny fitenenana. Alleluia. Makasitraka indrindra pastera manome fitenenana dia mba mbola hiara hivavaka isika ho amin'ny firenena. Jesosy malalana io mbola faly misaotra ary makasitraka anao zay Jesosy ny amin'ny teny mamy zay lomenao anay teto fa tena nakasika anay zany tena mampiomana sy mampiorona anay tsirairay avy indray Jesosy mandeha an'izany teny mamy nampitondrainao ny mpanomponao zany. Isaoranay anao tokoa zany Jesosy fa tena hoe lehibe ny fitiavanao anay, matombola ampandrenesinao anay zany, matombola ampatsiahivinao anay zany teny fikasana mamy zany Jesosy dia meteza anao Jesosy malala mba tena hiasa aminay mandrakariva ny fanahy masinao, tary-dalana
anay mba hanananay mandrakariva Jesosy zany faharetana miaraka aminao zany Jesosy fa izahay koa dia mba te hahitanao tahaka ny Simeona te hamihenanao ihany koa izay Jesosy eny ty fiainana ety amin'izao tontolo izao ty tena hoe mandalo ihany tokoa Jesosy malalo dia ry izahay mba tena hiomana mandrakariva amin'izany mandrakizainay zany mba tena hoe anakipo aminao mandrakariva izay tsirairay avy Jesosy hiomana amin'izany fialana ety an-tany zany izay tsirairay avy satria izay dia efa tena nahita ny fahatsaranao izay tsirairay avy reto matombola mifikitra eto Jesosy matombola miambina miandranitra anao Jesosy malalo miandravan'izany famonjenao zany dia tehirizo anao mandrakariva izay Jesosy tehirizo hatramin'ny farany dia ny fanahy masinao ny hitaridalana anay mandrakariva Jesosy malalo dia hitoetra aminao mandrakariva ihany koa izay fa zavelao varimbariana amin'ity izao tontolo izao mandalo ihany ity Jesosy dia omeo anay ny faharetana izay nananany Simeona azavela iodikodina amin'ny ankavia izay na amin'ny ankavanana Jesosy malalo fa hikatsaka mandrakariva aminao miaraka aminao hatramin'ny farany eny na dia ho faty aza izay Jesosy malala tena hoe ho faty amin'ny fiadanana ihany koa dia engany Jesosy malala ny firenenana ihany koa izay tsy ho adinonay mitondra mbavaka an'izany firenena izany mba tsy ho adinoanao fa milanao izany vahoaka malagasy izany Jesosy dia tena hoe hikatsaka anao ihany koa zany vahoaka malagasy izany tsy ho variana amin'ny arena izay mandalo ety amin'ity tany ity Jesosy tsy ho variana amin'ny zavatra tsara n'ity izao tontolo izao ty tena mandalo zany loha zany Jesosy rava ihany zany Jesosy malalo misy fianakavianay amin'izany firenena izany misy ankohonanay Jesosy tena hoe maminay zany malagasinay zany Jesosy malala dia aoka mba ho ampanjakanao anatin'ny fony malagasy tsirairay avy anie Jesosy ny fananana anao aoka ianao Jesosy malala tena hoe ho anton'ny fiveloman'izany malagasy zany Jesosy dia mba tena handray anao tompo sy mpamonjy ny fiainana eny malagasy tsirairay avy eritreritra n'izany mandrakizay Jesosy ny vahoaka malagasy dia mba tena hoe anakipo aminao hitodo aminao Jesosy malalo mba ho mpivavaka tahaka ny Simeona Jesosy malala mba anayko tarihan'ny fanahy masina mandrakariva Jesosy satria ny olona izay tsy tarihan'izany fanahy masina zany Jesosy dia ho anjakany aizina Jesosy dia aoka mba tsy hanjaka ao amin'izany firenena izany ny aizina Jesosy fa tena hoe ilay fahazavanao mamirapiratra ny tena hanjaka aminay tsirairay avy indrindra izany firenena izany koa dia mankasitraka Jesosy malala dia voninahitra ny eo anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay Alleluia Amen. Alleluia mankasitraka indrindra anao navavilovily tamin'ny vavaka mamy be ho an'ny firenena sy namaranana ny fotoana Jesosy marifitianao dia mitombosa sy fahasavana hatrany dia mahareza foana amin'ny asan'ny tompo dia misaotra betsaka ihany koa indra nambavakataka tamin'ny toloteny mamy be raha nambavitsika Marie Hortensia tamin'ny vavaka mamy be dia misaotra nareo rehetra tamin'ny commentaire teny gasy tamin'ny teny vazaha traduction dia misaotra nareo ny zara-fahatsapana rehetra misaotra nareo rehetra tonga Jesosy marifity atsika tsirairay avy raha mbola tsika amin'ny roalandra Jesosy ka teny tompo velana soamatsarytsika dia eo aneto indray tsika rapitso amin'ny ora tahaka izao dia marapatoka zany nao afaka mihaino ny Aki Radio ao amin'ny akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com misy sotentsaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina samy tahiny tompo daholo mahay resy Jery avy amen